Dia faly miarabantsika rehetra ny Cohen Andreas faly miarantsoa amin'ity andro alahady ity. Androany sika dia hiresaka mahakasika ny tontolon'ny fahazahoana vola sy ny fampiroboroboana ny sehatra ara-bola rehetra zany. Zany hoe fampiroboroboana ny varotra, fampiroboroboana ny tontolon'ny fandraharana, resaka orinasa tsirairay avy ireny zany hiresaka mahakasika an'izany tsika androany. Eny resaka mahakasika ny fidiram-bola raha ny fotsiny mihitsy zany no resahantsika androany. Fa ny inona mahakasika ny fidiram-bola moa zany no resahantsika? Voalohany indrindra maro dia maro eo mitaraina hoe manao ahoana Cohen fa tsy mahatam-bola mihitsy izahay. Manao ahoana Cohen fa tena tsy mandeha mihitsy ilay tsena, tsy mandeha mihitsy ilay orinasa. Inona ny vahaolana ara-panahy, izay tosika ara-panahy entinao mba hamahana izany olana izany? Inona ny torohevitra zany ao anatin'izay lafin-javatra izay? Dia voalohany indrindra aloha zany, ankoatran'ny fanatonanao azy zany manao consultation dia mijery ny antony rehetra izay mety mahatonga an'izany olanao ara-bola izany, ny olanao amin'ny fidiram-bolanao izany. Dia voalohany indrindra dia misy ny toromarika tsirairay izay ampahafantariko sy ampahafantariko ampahabe-maso eto zany, mba ho fantatry ny tsirairay, mba ho tandrovany tsirairay ho an'izay mino sy manaraka ary mankatoa moa zany no anaovako ity video ity, mba ilazako an'izany toromarika tsirairay zany. Santionany fotsiny ihany zany no omeko eto, fa rehefa tena hoe tandremanao sy efa ataonao le zavatra kanefa mbola misy, nefa hoe efa tandremanao sy efa ataonao le toromarika izay omeko, efa mety hoe efa iainanao mihitsy aza ka nefa mbola misy olana kely ihany eo amin'ny fidiram-bolanao, eo amin'ny varotra sy ny orinasa tsirairay avy izay tantaninao. Dia tsara mihitsy ny manantona sy tonga mivantana na manao à distance mba hijerevana ny hahafototra zany na ny antony lehibe indrindra izay mahatonga an'izany olana tsirairay avy zany. Zay indrindrindra manko ny tena ilana le hoe fitsaboana ara-panahy sy fanaovana consultation mba ahafantarantsika ny antony zany, satria sao dia misy mosavy ohatra mahatonga an'le izy, ny fahavalo, misy ny fahavalo, misy ny tsy tia, misy ireo olona miezaka hatrany hanimba sy hamotika ny fidiram-bolanao zany. Dia ao anatin'izay indrindra zany ilaina ny fizahana amin'ny alalany consultation. Dia ilaina ihany koa ny fanaovana ny vahaolana ara-panahy rehetra izay arosoko amin'ny maha-Cohen Andreas zany. Izay zany no voalohan-teny ampidirako izay resaka izay. Voalohany indrindra tsy resaka lavabe tsika fa reto avy ny toromarika zany mba hanatsaranao ny fidiram-bolanao tsirairay avy. Ninona fidiram-bolanao zany? Rehefa mety fidiram-bola dia ireto misy fadifady vitsivitsy atoroko zany mba ho arahany tsirairay avy apety ny fidiram-bola. Voalohany indrindra, tandremo dia tandremo ny manome sira olona zany. Sira dia fanasina ao an-tokantrano, tsy fanome olona io, tsy famoaka ao an-trano, indrindra fa amin'ny andro hariva. Misy mihindrana sira zany, tsaratsara kokoa ny manome vola na miezaka ny miala ao anatin'izay mandehana aloha mijery tsena fa ny anay koa ato lany. Zany hoe anjaran'ny tsirairay zany no mitandro an'izay sy manao izay fomba mba tsy haratsy fihavanana eo amin'ny mpiara-monina zany. Fa zay fotsiny zany izy hoe ny sira voalohany indrindra fanasina, ny sira zany dia fanasina ary tsy azo tapahana ao an-trano fa tsy maintsy tokony misy ao an-trano lalandava
ny sira, ary tsy azo ataony mamoaka sira manome sira olona avy ao an-tranonao mandeha makany aman'olona hafa zany mitokantranona olona hafa, fa mampitsingilaila ny fidiram-bola iny mahatonga ny fidiram-bola lasa miozoozo sy lasa tsy mahatam-bola ianao zany. Zay anisan'ny fototra ray tsy atana anisan'ny fototra anankiray raha vao tsy voatandrin'ny olona zay dia lasa fototra anankiray miteraka blocage eo fiainan'ny olona. Ny faharoa manarakaraka an'izay dia ny fanomezana afo ihany koa, zany hoe ohatra ataontsika hoe afo charbon fampiasanao ao an-trano zany dia zavatra tena voalohany indrindra fahadiana hoe fanarehatra afo ianao dia misy olona etsy amin'ny ilany etsy zany olona hafa mihitsy ary trano hafa mihitsy milaza aminao mba omeo afo mirehitra kely eo aminao, omeo charbon fa mirehitra, omeo afo aminao any hoe maka afo zany tsy fanome ihany koa ny afo, aleo manome brikena afo-kasoka zany fa manimba ny fidiram-bolanao zany, satria ny afo dia hafanana, ny afo dia Andriamanitra, ny afo dia fanamasahana ny sakafo izay hohaninao isan'andro, ary io sakafo izay hohaninao isan'andro io dia vokatry ny fidiram-bolanao zany ka manimba ny fidiram-bolanao ny fanomezanao afo olona, satria le afo midika fahasoavana voalohany indrindra, ka ny fahasoavana ho tokantranonao fadio dia fadio ny mamoaka izany ho any atokantranon'olona zany. Zay zany lafy ny faharoa. Lafy ny fahatelo zany mahakasika ny afo iny ihany miteraka fanimbana sy ataontsika hoe mampitsingilaila fidiram-bola dia ny afo izay arehatra ao an-trano fadio dia fadio ny mamoaka azy any ivelany, zany hoe any an-tokotany zany. Mandrehitra afo ao an-trano ianao dia avelao ao an-trano ao ihany le afo mandrapahafaky ny setroka, avelao ao an-trano ao ihany ny afo mandritra ny fotoana rehetra ilanao azy sy ampiasanao azy dia vonoy ny afo rehefa vita dia ataonao rehetra, fa aza avoaka ny ivelany, aza avoaka any an-tokotany ny afo. Zay zany fahatelo. Maro dia maro moa ny toromarika, misy le mipetraka eo an-tokonam-baravarana, indrindra eo an-tokonam-baravarany tsena izay misy ny fidiram-bolanao na eo am-bavahadin'ny orinasa izay tantaninao. Tena tsy mety mihitsy zany ny misy olona mipetraka na mitokona eo an-tokonam-baravarana na eo am-bavahady, indrindrandrindra ny amin'ny toeram-piasanao sy eo amin'ny toeram-ponenanao. Manimba ny fidiram-bola zany izay zavatra izay, anisan'ny teraka blocage ara-panahy, teraka sakana ara-panahy lehibe mahatonga an'ilay fidiram-bola lasa sarotra zany izay zavatra rehetrarehetra izay nitanisaiko teo izay. Apahany vitsivitsy ihany zay, tsy dia hanalava resaka fa ho tohizantsika amin'ny fotoana manaraka angambany, fohy dia fohy moa fotoanako androany ahafahako manao an'ity vidéo en direct ity. Raha misy ny fanontaniana avy aminareo dia afaka mametraka fanontaniana ianareo amin'ny commentaire mahakasika an'izay resaka izay. Raha mbola misy fanontaniana avy aminareo dia afaka valiko amin'ny vidéo manaraka fa ampitao ihany zany. Ampahafantariko eto fa manome fisintomam-bola sy fampandehanana ny sehatr'asa rehetra izay fidiram-bolanao i Cohen Andreas Farmiarantsoa, manatsara ny efa misy ary manampy amin'ny fanatanterahana sy ny fananganana ihany koa ny sehatr'asa rehetra izay mbola vao hatsangana sy mbola vao atao. Jerevana hatramin'ny tononandro hananganana azy, jerevana hatramin'ny vitanao sy ny tononandro hananganana azy mba tsy fandratra amin'ny vitanao, ary ihany koa jerevana manaraka an'izay ihany koa ny fomba mampanao rehetra izay tokony hoarahanao zany mba apety tsara ny fidiram-bolanao, atsara ny fari-piainanao, isandratanao avy dia avo, fa izany no tanjon'ny Cohen Andreas Farmiarantsoa
izany no antom-pisin'ny Cohen Andreas Farmiarantsoa anampy ny besin'ny maro, anandratra ny fari-piainany besin'ny maro, anampy ny vahoaka malagasy indrindra hiady amin'ny fahantrana, hiala amin'ny fahantrana, fa hiverina kosa ao anatin'ny tanjaka ara-panahy lehibe izay efa nanana ny taolo razantsika fa izay. Misy sarany manokana ny consultation, misy sarany manokana ihany koa ny famahana olana sy ny fanafody rehetra izay ampiasaina. Afaka atao à distance ny zavatra rehetra izay atao raha ohatra ka alavitra ianao, dia raha alavitra ianao dia afaka atao à distance avokoa ny zavatra rehetra izay ho atao zany na ny consultation na famahana ny olanao, indrindra fa ho anareo rehetra izay any ampitan-dranomasina. Maro nareo nefa niantso ahy, maro nareo nefa manao traitement zany amin'izao fotoana, ao ireo marary, ao ireo manana olana ara-pitiavana, ao ihany koa ireo manana olana amin'ny resaka fidiram-bola arak'izay niresahako izay, dia makahery anareo tsirairay avy rehetra izay efa tonga teto amiko reny makahery anareo rehetra izay efa nanao ny distance ihany koa makahery anareo tsirairay avy izay mbola ho avy mahereza fa ny fahombiazana dia ho an'ny olona manana heritsaina matanjaka, ary ny fahombiazana dia ho an'izay rehetra mahatsapa fa misy tontolo ara-panahy ahafahany mivelatra sy ahafahany misandratra ary ahafahany mandroso ety ambany masoandro. Ary misy lalàna sy lamina voajanahary izay napetraka ilay mpahary mba handrindra ny fiainantsika ka apety sy ampilamina tsara ny fiainantsika ety ambany masoandro ety. Makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy, izay aloha ny amin'ity androandroany ity. Cohen Andreas Farmiarantsoa miaraka taminareo teo. Makasitraka tompoko.